Akory aby anareo hitanareo ty commentaire ty commentaire nalefan'olona tamiko tamin'ny publication anankiray lehilahy nanoratra anazy mazava ho azy dia hovaliko izy na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy izay misy fofona amin'ny toerana fipipizana fivoahana ny mavehivavy sy ny mahalehilahy hovalitsika amin'ny fomba malalaka le izy dia arahoary. Dia alohan'ny amaly fanontaniana aloha dia tsara ho fantatra fa ny mahatonga anao somary misy fofopofona any amin'ny partie intime dia resaka mauvaise hygiène rehefa tsy misasa ianao rehefa tsy mandro ianao dia tsy maintsy terapofona na lehilahy ianao na vehivavy. Ho anareo lehilahy izay mantsimantsina io izay misy fofopofona io tsara ho anareo ny mba misasa sana tsara zany ny mahalehilahy amin'ny savony tsotra dia efa mety tsy voatery hoe ny vehivavy rery ihany akory ny misy fofona fa ny lehilahy koa dia misy fofona any ambany. Rehefa misy aretina koa ianao dia mety misy fofona. Dia atomboko amin'ny nareo lehilahy aloha ilay izy nareo lehilahy zany mila sotomina tsara ilay lohany kely iny sasana tsara ilay manodidina n'ilay lohany kely iny satria iny miteraka bakteria be da be izay mitsanona iny. Dia rehefa avy miray ianao dia aza adino ny misasa tena zavatra lehibe zay. Dia tsy adino koa ny mandeha mipipi ianao zany rehefa avy manao rapport sexuel dia indrindra aza adino ny misasa. Ny olombelona rehetrarehetra dia misy fofokoditra misy ny antsoina hoe flore vaginale ho anay vehivavy. Dia rehefa misy an'iny trouble ny flore iny ianao iny mahatonga anao misy ny antsoina hoe candidose zany hoe misy fofona somary maherihery ho an'ny vehivavy moa rehefa tonga fotoana na rehefa bevoka. Ho an'ny lehilahy kosa rehefa tsy misasa tsy voatery ianao hoe misasa drikininao amin'ny savony feno mosy anankiray dia ho manitra ilay izy fa raha ohatra tena efa tsy mety afaka ilay fofona dia mila makany amin'ny dokotera ianao omeny antibiotika ianao manala an'iny fofona iny. Ny finanana épice be loatra toy ny tongolo gasy, ny finanana an'ireny fromage ny sisa ireny koa fisotroana toaka ho anareo lehilahy dia mety manome fofona io taovam-pananana io. Dia ny tena tsara ho fantatra rehefa miaraka amin'olona misy fofona ianao dia mety mifindra aminao ilay fofona dia izay no antony tokony andehanana misasa rehefa avy manao firaisana. Mandeha mipipi indrindra raha vao avy manao an'iny ianao zany dia mila mandeha mipipi mba hialana ireny zavatra maloto any anatin'ny taovam-panananao ireny. Tsy atao mamenatra ilay izy fa ny fomba firesaka antsika no mety hamenatra antsika. Dia tena sura mihitsy ny azahoa fa betsaka ny mety tsy mahasamiteny izy dia misy fofopofona fofokelika fofombava fofony toerana ny taovam-pananana dia tsara izy nametraka ny fanontaniana iny dia iny zany ny valiny mbola hitohy. Dia matetika koa moa zany betsaka ny mieritreritra hoe dia maimbo trondro sy ny sisa fa rehefa tonga fotoana ny vehivavy dia tsy maintsy mamofopofona dia iny amin'izy mamofopofona iny tsy tokony ho gaga raha ohatra amin'ny tonga fotoana. Fa kosa raha ohatra amin'iny ianao efa tsy misy fotoana sy ny sisa iny no manao firaisana dia dikan'izay mila mandeha manatona dokotera ianao dia ho anao razoky ry bandekama makanesa dokotera ianao raha maimbo zany zavatra anao zany aza misalasala mihitsy aza tazitazominao satria mety hampisy olana any taovam-panananao ilay izy dia indrindrandrindra ho an'ny aoriana fa finaretana no ilainao ka raha ohatra ka fofopofona ny heninao dia mety ho sahirana ihany ianao. Dia ny valim-panontaniana tsy voavaliko dia ny rano anasana anazy rano matimaty asivo savony kely savony tsotra tsisy pH no isasana ohatra ny savony nosy dia misasa indroa isan'andro any ianao farafahakeliny. Dia indrindra tsy azo atao koa ny manala volo zany hoe tena esorina tanteraka ny volo fa reny no miaro an'io taovam-pananantsika io zany hoe tsy atao solapaika ilay izy zany dia indrindra dia raha ohatra moa ianao ka tena efa nanao an'izany rehetrarehetra zany dia hitanao hoe mbola mamofopofona ihany dia makanesa any amin'ny dokotera aza menatra amin'ny resaka an'izany any amin'ny dokotera fa izy no manome solution farany. Izay kompatanana kely dia mirary soa antsika rehetra.
Coucou daholo nareo. Andro tsika dia anao expérience anankiray dia ny expérience tsika androany andoko volo. Dia ny zavatra ilayntsika androany ity moa zany tsy dia zavatra be da be. Mariko hatreto moa zany fa izaho dia tsy coiffeuse de profession fa nanao fotsiny formation kely na esthéticienne zay no afahako manao an'izao zavatra zao. Ka alohan'ny anaovanareo test dia tsy maintsy manao test kely nareo test d'allergie dia raha ohatra moa hitanareo zany fa somary misy eczema sy ny sisa ao amin'ny vatanareo dia ajanony avy hatrany ilay izy akobany ilay volo. Raha tonga any anaty maso koa ilay izy dia azadino mila akobana ilay volo. Dia ny zavatra ilayntsika androany ozy izy dia ny zavatra tsy maintsy ilayvantsika androany rehefa andoko volo moa zany dia mazava ho azy dia ilay loko fanandramana ty mbola tsy nanandrana ty loko ty fa raha ny résultat ho azy hoe zany dia azo couleur profonde lumineuse mousse cou blond glacé très très clair. Dia raha hitanareo amin'io dia zao nuance mariko hatrany moa zany fa raha mainty ny volonao dia tsy voaka ohatran'io amin'ny loko mihitsiny arakaraky nuance dia arahoany. Mariko hatrany moa fa alohan'ny mampiasa an'ilay loko anao dia mila vakianao tsara ilay notice ao anatiny misy gant misy an'ilay gel dia misy an'ilay crème ataonao anaty loko dia les révélateurs dia les crèmes de soin. Mazava ho azy ho atambatranao daholo izay rehetrarehetra izay ankoatran'ny les soins farany iny ohatran'izao ataoko izao somary maimbomaimbo ihany ilay izy dia afangaronao tsara mariko hatreto fa somary misimisy fofona kely dia zarana ny volo dia manomboka amin'ilay loko efa voadecolorena nasianao anazy fa raha tsy zany raha asianao moa zany dia tsy handray loko mihitsiny amin'ilay izy hoe blond somary ataonao kely ilay mbola tsy voaloko dia avy eo anao manao an'ilay miloko. Miandry amin'ny 10 minitra dia saramako film kely izy mba hampisokatra an'ilay ekay dia asiako blanc cendré mba tsy hampamaintso an'ilay racine satria ilay racine somary misy décoloration kely somary orange kely. Araka ny fahitanao anazy moa zany dia efa avy nifangaro ilay loko dia ataoko eny amin'ny racine rehetrarehetra satria ny racine moa zany efa nisy décoloration dia lasa orange kely analana an'ilay orange dia asianao blanc cendré kely ilay izy sady afaka mifangaro tsara mba hampifondra an'ilay loko ilay izy zany. Mazava ho azy nakobana ny volo rehefa voakobana ny volo dia asiana an'ilay soin. Dia anisan'ilay soin amin'izay moa zany vita ny fandokoana volo izy moa dia tena mivoaka tsara zao mba volo mampiasa ny produit iny tena afa-po be dia tiany soin atao aminazy Mariko hatreto moa zany fa akobana tsara mihitsy ilay volo zay anao manao soin dia avy eo ilay izy avela ilona kely ohatr'izao dia rehefa hitako ilay izy fa milona tsara dia amboariko amin'izay ny volo dia jerevana roa tena samako aloha nampiasa n'ilay loko ohatran'ireny lokona supermarché ilay izy aloha tsy dia hoe kivy satria tsisy jaune de nuance ilay izy alina moa ty fangalako sary ty ilay orange koa ny ala atao ny reflet raha hitanareo amin'izao azo atao tsara manao an'ilay loko fa saingy kosa mila volo efa décoloré tsara izay anao fa afaka manao an'ilay izy na dia tsy mivoaka ohatran'ity hitantsika amin'ity sariny ty préférence moscou ty ary ilay izy dia ahoana ny hevitranao zarazarao dia misaotranao nanaraka hatramin'ny farany amin'ny raha soa zadiny sabony bye bye.